ho aminareo rehetra ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Dia miarabantsika rehetra indray ry havana nahatratra ity alahady voalohany amin'ny advento ity dia ny fotoanany advento ao amin'ny taonam-piangonana izay amelomantsika ny fanantenana any Kristy izay mpamonjy sy mpanavitra antsika ary ho tonga amin'ny alalan'ny mahanofo ny nofo mihitsy mba hazony mamonjy antsika rehetra. Izany ny fanantenantsika manomboka amin'izao ankehitriny izao ka ameloman'ny tompo antsika ao anatintsika indray izany fanantenana izany. Amin'ity anio ty dia liturjia endrin'ny fahatelo no ionantsika amin'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina amin'ny alalan'ny lohahevitra izay hitarihin'ny Fanahy Masina antsika ao amin'ny fiangonana hoe miandrandra famonjena ny mino. Ndeha arsika hiaraka hitsangana isika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombonana amin'ny Salamo 7:7 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Iray feo isika amin'izany ary ao aorianany Salamo dia ny hira FFPM 5:30. Ndeha ary hiombona isika ry havana ka hideran'Andriamanitra Ray hoe Jehova ny mpanjaka mitafy voninahitra izy. Jehova mitafy, eny, misikina hery izy. Ary zao rehetra zao nampitoerana ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerana hatramin'ny fahagola. Hatr'izay ianao. Manandra-peo ny rieka Jehova ô. Eny, manandra-peo ny rieka. Mampirondrona ny feon'ny rieka. Mihoatra noho ny rano sady be ny mahery. Eny, mihoatra noho ny onjan'ny ranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehova any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fahamasinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehova ô. Amen. Hivavaka isika rehetra. Misotranao zay ry Andriamanitra rainay io fa nitominao ka afaka manatonanao amin'ny mpifaliana
iainy sy handray ny teny fiainana tolotra ao anay. Mangataka aminao zahay mba hiasan'ny fanahinao masina dia ho ao amin'ny isam-batan'olona mandrehitra izao fanompom-pivavahana iraisana izao. Ho tsapanay anio anie fa te hanao zava-dehibe aminay ianao, amelona indray ny fanantenanay. Ianao Tompo, ianao aneny hiasa aminay, mba hahatonga izao fiombonana izao mba hiainy hifanaraka amin'ny sitraponao. Ko tareo amin'ny zavatra rehetra ataonay zay, mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao masina, ary indrindra andraisanay ny fitahianao ry Jesosy Kristy noho ny amin'ny teninao sy ny famonram-ponao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen. Zao sika ry havana dia tonga eo amin'ny fotoanany 10 minitra ho an'ny sekoly alahady na ny fizarana ny mofinaina ho an'ny sekoly alahady amin'ity anio ty, ka ataontsika mielohan'ny androsin'ny tompony anjara ny hira fa 770 Jesosy Kristy tomponay, iombonana amin'ny sekoly alahady rehetra amin'ity anio ty zany, ka dia samy iderin'Andriamanitra ianareo sekoly alahady rehetra any. Ary aorianany 10 minitra dia ny hira tanterahantsika ny fa 700 ny andininy fahavatra sy fahadimy. Aorianany zay dia iroso ivavaka sy hamaky ny soratra masina arak'izay voalahatra ao amin'ny perikopa amin'ity anio ty isika rehetra. Raha vao vita kosa ny vaky teny dia tarihy ny zava-maneno avy hatrany isika hanao ny hira fa 270 ny andininy voalohany dia iroso hiaino ny afatr'Andriamanitra zay entina amin'ny alalan'ny toroteny. Ry havana, ndeha isika ary iombona amin'ny hira fa 770. Bonjour les enfants, bonjour les grands. Aujourd'hui, notre leçon des 5 minutes de Sekouli Alahadi s'intitule « Les bras de Dieu sont grands ouverts pour nous ». Venez comme vous êtes, nous dit-il. Allons-y. Dans ses bras, il fait bon, il fait doux. On se sent protégé et on est protégé. Dieu lui-même va nous accueillir en fête. Comme ce papa accueille son garçon qui pourtant a fait beaucoup de bêtises. Bon visionnage. Et soyez concentrés, c'est assez rapide. L'histoire de Dieu, 2 fils et un père. Une partie de l'histoire de Dieu est au sujet de Jésus qui veut que l'on sache combien Dieu nous aime. Des fois, Jésus nous parle en utilisant des paraboles. Une parabole est une histoire qui nous apprend une leçon. Jésus a une fois raconté une parabole à propos de 2 fils et un père et ça commence comme ça. Ce père a 2 fils. On appelle le fils aîné l'aîné, parce que c'est l'aîné. L'autre fils, c'est le fils prodigue, parce qu'il a utilisé tout son argent pour acheter des choses dont il n'avait pas besoin. Un jour, le fils prodigue est allé chez son père et lui a dit « Papa, donne-moi ma part de ton argent !» En fait, il savait que quand son père allait mourir, son frère et lui auraient partagé l'argent en 2. Mais il ne voulait pas attendre que son père devienne vieux et malade et qu'il meure. Il voulait l'argent maintenant. Vous pensez peut-être que la plupart des papas auraient dit « Pas question !» Mais son père lui a en fait donné l'argent. Les enfants,
Rappelez-vous, c'est une parabole, je n'essaierai pas ça à la maison. En tout cas, le fils a pris l'argent et est parti de la maison. On ne sait pas s'il a dit au revoir. Et pendant un moment, il a acheté tout ce qu'il voulait, et pour ses amis aussi. Il s'est tellement amusé à dépenser l'argent qu'il ne s'est jamais préoccupé d'en gagner. Puis d'un coup, il n'avait plus d'argent. Donc maintenant, il avait besoin d'un travail pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que le seul travail qu'il a trouvé, c'est de travailler pour un fermier à nourrir les porcs. Vous savez, ces animaux qui aiment grogner et se rouler dans la boue. Et le pire, c'est que ses amis ont commencé à arrêter de l'aimer dès qu'il a arrêté de leur acheter des choses. En fait, les gens qui restent avec toi parce que tu leur achètes des choses ne sont pas de vrais amis. Et voilà le fils prodigue, coincé à nourrir les cochons. Pas d'amis, pas de maison et rien à manger. Il avait tellement faim qu'il voulait manger la nourriture puante des porcs. Il se sentait vraiment mal d'être parti de chez lui. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait quelque chose que tu as regretté après ? C'est pas drôle de se sentir comme ça. Un jour, le fils prodigue s'est rappelé combien les gens qui travaillent pour son père ont beaucoup à manger. Il ne pensait pas que son père voulait encore de lui comme fils, mais peut-être qu'il acceptera comme serviteur. Mais cette idée est risquée, il a été si méchant avec son père. Il a pris ses sous, il s'est enfui avec. Il a dépensé tout l'argent et a agi comme s'il ne voulait plus jamais revoir son père. Le fils prodigue savait qu'il ne méritait pas de revenir chez lui, mais s'il ne demandait pas un travail à son père, il pourrait mourir de faim. Alors il décida de retourner à la maison de son père. Alors que le fils prodigue était encore éloigné de la maison, le père a vu son fils revenir. Et devine quoi ? Son père s'est mis à courir vers lui et lui a fait un gros câlin, et même qu'il lui a fait des bisous. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. En effet, il a organisé au fils prodigue une super fête de bienvenue. Il lui a même donné des cadeaux spéciaux. Pendant ce temps, le frère aîné était dans les champs, à travailler. Les enfants, souvenez-vous que ce frère est resté à la maison tout ce temps, obéissant à son père, pendant que son plus jeune frère s'était enfui. Alors que le frère aîné a appris que son père avait organisé une fête pour son plus jeune frère, il était énervé. Vraiment énervé. Lui, il n'a jamais eu de fête. Il pensait plutôt que son frère mériterait une punition, et pas une fête de bienvenue. Jésus nous a raconté cette histoire parce que des fois, nous agissons comme le fils prodigue. Nous faisons des choses qui rendent Dieu triste, comme quand le fils a pris les sous de son père puis il est parti. À d'autres moments, on agit comme le grand frère. On suit les règles de Dieu, mais on oublie combien c'est spécial de lui obéir. Peut-être on voudrait que les personnes qui désobéissent à Dieu soient punies à la place de nous réjouir quand ils reviennent à Dieu. Mais Jésus veut que nous sachions que quoi qu'il fasse, il nous aime, comme ce père-là. Et c'est ça l'histoire du fils prodigue. Alors au cas où tu n'as pas tout suivi, voici la version courte. Il y avait 2 frères. Un aimait acheter des choses. Il a demandé son héritage à son père. Il s'est enfui. Il a dépensé les sous. Il a regretté. Il est retourné à la maison. Son père lui a organisé une fête. Son frère s'est énervé. Le père aimait les 2 fils. Et quoi qu'il arrive, Dieu nous aime aussi. Et c'est ça une partie de l'histoire de Dieu.
ho aminareo rehetra ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny Lioka 8:20, ny andininy 7:20 sy ny 30. Jereo ny aviavy sy ny hazo rehetra. Raha hitanareo fa vao manaroko reo, de fantatrareo fa akaiky ny lohataona. De tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo tonga zany. Zavatra zany diaoko ho fantatrareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Eo ambany ny olona iperikopa zay nivakitsika teo toyin'izany. Asain'i Jesosy mijery sy mandinika ny tontolo manodidina antsika isika, satria isika de velona atao anatin'ny tontolo iainana izay noharian'Andriamanitra. De izy hoe fantaro fa ireny de manaraka ny fandaharan'ny mpahary azy. Zay ilay ataon'i Jesosy hoe tsy mampiala antsika amin'izao tontolo zao, fa hiaro antsika amin'ny ratsy. Ka tsy le olona tsy mino ihany akory ny tenenina hoe tsy mampiala antsika amin'izao tontolo zao io, fa tena le zao tontolo zao. Ny tontolo iainantsika, le environnementsika, lay tontolo misy antsika io mihitsy io. Zay io zavatra lazainy io. Satria na nivavaka nataony aza toy izy hoe za tsy mangataka aminao raha io mba hampiala azy amin'izao tontolo zao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Dia aoka hoy Jesosy, andinika ny zava-misy araka ny contexte misy ianareo, araka ny circonstance ianareo, fa mifono zavatra ireny, mifono fanambarana ireny. Ary zay moa le lazain'ny Joba ao amin'ny bokin'ny Joba 12:9 hoe amin'ny anaran'ny Tompo, maka saina amin'ny tany dia hampianatra anao izy. Maka saina amin'ny tany dia hampianatra anao izy. De hoy ny apôstôly, eo ampieverana sy eo ampahitana ny zava-misy sy ny tontolo iainana zay tsy tamin'izao fotoana zao ihany, tsy tamin'izany fotoana zany ihany, fa hatramin'izao fotoana zao koa. Ao amin'ny Romanina 5:22 de hoy izy, fa fantatsika fa mandraka ankehitriny zao ny zavatra ary rehetra de miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka. Milaza ny fijaliana na ny fahasimban'ny tontolo iainana zany. Ary zay no mahatonga azy hiteny hoe ary zao zavatra ary rehetra zao de votsorana hiala amin'ny fahandevozana de ny fahalovana ho amin'ny fahafahana be voninahitra zay anareo zanak'Andriamanitra. Ho votsorana ho alana amin'ny fahalovana izao tontolo zao, zao rehetra zao, le natiora mihitsy zany, satria ho alana amin'izany izy tsy ho tratry ny fahalovana intsony, fa ho amin'ny fahafahana be voninahitra de zay anareo zanak'Andriamanitra. Satria tsara no naharen'Andriamanitra azy, fa ny asimba izy. Ary zay le hevitr'Andriamanitra, le fikasan'Andriamanitra hoe avaoziny izao tontolo zao, avaoziny izao tontolo zao. Tamin'ny fotoana anankiray tany amin'ny taona 1970 tany, de nandray an'izao lohevitra zao ny fiangonana tao amin'ny firaisambe ekumenika hoe fanahy masino, avaoziny voary manontolo. Satria Andriamanitra ny nahareny reny mba hametrahany antsika olombelona. Zany hoe raha miteny zany Paoly, de jereo fa manambara antonjavatra io tontolo iainana io. Tadiditsika angamba Jesosy le nahitany hoe jereo nge ny voninkazo hoe na i Solomona tao amin'ny voninany aza de tsy nitafy tsara tahaka reny. Ary tahaka izany koa ny hoe jereo ny goaike tsy mamboly na mamafy na mijinjy reny, kanefa dia mahazo ny hanina tandrefy azy isan'andro. Nidikan'izay de hoe noho ny programan'Andriamanitra ray izay nahary azy. Zany ny zavatra hita ry havana, manambara anton-javatra betsaka ny tontolo iainana. Manambara anton-javatra betsaka io tontolo iainana miasimba io, noho ny fiovan'ny toetrandro, isin'ny tondra-drano etsero, isin'ny orohoro-tany misesy, isin'ny tsunami sy ny sisa, isin'ny avandra amin'ny andro maina tsy miaraka manorana zao. Izany rehetra zany dia ahitanao fa misy zavatra eo amin'izao tontolo zao, manambara zavatra ny tontolo misy antsika. Hoy Jesosy Kristy eo amin'ny Lioka 8:20 teo hoe raha vao hitanareo fa manaroka ny aviavy
de tsarovy fa evakaiky anareo ny fanjakan'ny lanitra feno zavatra mampiahiahy zao andro avelomantsika zao ry havana nefa koa dia feno na dia feno zava-baovao tena mandroso aingana na eo amin'ny tontolo iainana elasaky hoe le environnement na eo amin'ny samy olona eny fa na dia ny mpiavana akaiky hatramin'ny piraita-po aza de tsy mifampatoky intsony ary misy ny tsy azo toky fa eo anoloana zany no ampidodian'i Jesosy tompo atsika olony mino azy isika vahoakany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ijery azy anatena azy araka ny voalazany fanahy masina eo amin'ny salamy faraka amin'ny 20 ary eo ivon'ny afatr'Andriamanitra ho antsika hoy manko ny salamy fa 220 amin'ny anaran'i Jesosy tompo manompo ny masoko eny amin'ny tendrombohitra aho avy aiza ny famonjenahy de avy amin'ny tompo mpanao ny lanitra sy ny tany tsy mba avelany angozohozo anie ny tongotrao indro tsy rehenrehina anie ny mpiaronao indro tsy matorina rehenrehina ny mpiaron'ny Israely ny tompo ny mpiaronao ny tompo no fialofanao eo ankavananao tsy mba mely anao ny masoandro no ny alina na ny volana no ny alina iaro anao amin'ny ratsy rehetra ny tompo iny iaro ny fanahinao izy iaro anao ny tompo na mivoaka ny trano ianao na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay zay le salamo fa 220 zay ao anatin'ny perikopantsika ary andraisantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ty eny amin'ny tany lemaka amin'ny toerana iva no misy ny mpanoratra ary nahatonga azy hieritreritra hoe avy aiza tokoa moa zao ny famonjena ho ahy raha am'izao no misy toe-javatra miseho zaho aty amin'ny tany lemaka aty sarotra nisirana amin'ny fahavalo tafahitsiko ato aho de izy ihany mamaly hoe ny famonjena ahy de avy any ambony avy amin'ny tompo mpanao ny lanitra sy ny tany ary zany de midika hoe tsy isy ahatohitra azy na fahavalo na zavatra samy hafa mety iseho ary indrindra ny tena zarobidy eto amin'ity tenin'ity ry havana de hoe avy amin'ny tompo zay mpahary ny lanitra sy ny tany avy amin'ilay nahary zao tontolo zao lay Andriamanitra manana ny fahefana ka nampisy izao tontolo zao ary zany dia toky sy fahefana zany fa ilay Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany io zay atenenina midika koa hoe lay Andriamanitra nahary izao tontolo zao zay namorona ny zavaboary rehetra koa raha azo lazay dia hoy ny mpanao salamo hoe miaro an'izao tontolo zao io izy sady mamonjy azy ary zay mahatonga tsaroanareo ngamba amin'ny fotoana fisaorantsika rehefa avy mandray sakramenta misy fotoana isaorana ny tompo hoe misaotranao zahay noho ny arena ny menao noho ny tendrombohitra ny menao noho ny voninkazo sy ny hatsaran'ny tany sy zao endriky zao ampio zahay mba hahitandrina ny reny ho an'ny taranaka amin'ny fandimby ary zany nangatahan'ny fiangonana mihitsy hatrany amin'ny conseil écuménique zay niarany vory ireo fiangonana samy hafa mba azaony manao ny fandinihana ny fiainan'ny olona raha vao miteny manko tsika le hoe nahary ny lanitra sy ny tany dia izay rehetra eo aminy zany no manambaran'izany lanitra sy ny tany zany ka raha mamonjy Andriamanitra de mamonjy izay noforoniny ary ny famonjeny amin'izay fotoana zay dia mampiasa izay rehetra ny foroniny izy hoentiny mamonjy tsarotsika ry havana fa anisany nasehon'Andriamanitra amin'ny mahatompo Andriamanitra lehibe sy mahatahotra azy ny nampiasany tamin'ny fanafana an'Israely an'ireo lozafolo hatramin'ny moka hatramin'ny lalitra hatramin'ny Ezipito eny hatramin'ny fahafatesana dia Andriamanitra ny tompon'ny fahefana amboniny reny ary mifehy azy izany no iandrasantsika hery sy famonjena avy aminy hoy ny mpanao salamo tena mahavonjy tokoa satria manana ny fahefana ary eo am-pelatanany zany ary efa naseho no iaho teo tany amin'ny tany Egypta ny tany nefitra ary indrindra tsy tamin'izany ihany
fa nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tompo a zay nandresy ny aretina rehetra, nandresiny tsy ny hanoanana, ary olona amin'arivony no nyvokisany tamin'izany anirivony maro, nandresy ny fialonana, ny fiampangana, ny nanatona azy le vehivavy olan-tanana nijangatsanga de ny ampanga ny olona ny hevitra ny tenany hoe mety, kanefa hain'ny tompo niaro zay tsy manantena ninonina tsony fa eo ampelantanany hafa ny ainy. Ary de voavonjy zany ireo natao azy tao amin'ny azy fijaliana zay manambara ny endriky ny fangiry firiana samy hafa tonga hatramin'ny fahafatesana. Noho izany resiny tahotra, mangozoozo, iny mamonjy zay rehetra mangozoozo izy, zany hoe izay rehetra mangovotra ka tsy manana aina tsony hoentina andresena ny fahavoazana na ny fahavalo. Ary antitra tseriny tsara eto amin'ny andininy 3 sy 4 ry havana, io de tena sarobidy mihitsy ny mahalala an'io, andininy 3 sy 4 io no hoe tsy rehendrehena, miverina indroa no hoe tsy rehendrehena, tsy hoe teatory. Ny olona rehendrehena manko ao alohan'ny torimaso de efa tsy naohitra aza ka nytaninao izy hoe zao dia ny anikin'izay fotsiny, fa tsy zany Andriamanitra. Tsy matory na rehendrehena, ary matoa na veriny indroa no hoe sady tsy rehendrehena izy no tsy matory. Mety ho fakapanahy mantsy amin'izany mahazo ny olona no hoe tsy mivaly ny vavaka, tsy mivaly avy hatrany ny vavaka, ka sao de matory na rehendrehena. Atsiarovantsika n'ilay tany tendrombohitra nisy-ndry Karmela, nisy-ndry Elia sy ny mpaminany, dia nifanandrina tamin'ny mpaminany Bala 700 lahy Elia, ary de zao no nataony hoe miantso foana ireo mandra-paharivan'ny andro hoe hamoa ny Andriamanina, sao de matory izy io i Elia, na sao de misy lalana nalehiny ka tsy eo izy. Zany ny Andriamanitra zao tontolo zao, de naninfotsindrona ny tenany tokoa, nampiasa zavatra teo amin'ny tenany tokoa mba ilazana hoe sao de tsy ampy tokoa zany ny zavatra ataonay mba hahazoan'Andriamanitra mamaly anay. Ary teo no nahatsapana fa hafa ny Andriamanitritsika. Araka ny lazain'i Jesosy Kristy, izy tenany mihitsy no miteny an'izany, na raiky miasa mandraka ankehitriny, ary zaho koa miasa. Tsy misy maharombaka ny eo amin'ny pelantanako. Mahagaga anie zany teny ataon'ny tompo zany, fa tena antoka lehibe mihitsy zany, ary tena défi mihitsy zany amin'ny fiantohany sy ny fiarovany antsika. Zany ry havana malala, zany ry fiangonana, zany ry vahoaka ny fanjakan'ny lanitra no ampiorenany ny fanantenantsika amin'izao andro ny advento zao, zay ampatsiahivan'Andriamanitra ray fa mamelona ny fanantenantsika izy, ary ny amelomany ny fanantenantsika dia ny teniny, ny heriny, ny fahefany. Tena afaka mampiasa io Andriamanitsika io, na dia ny fahavalo aza, ahavoavonjy ny olony, ny vahoakany, izay rehetra mitady andrava ny fanjakany, ka manafika an'io fanjakany io, na manafika ny olona ao anatin'io fanjakany io, na avy ao anatiny io izy samy vahoaka ny fanjakana aza, na avy any velany raha teo. Eo dia atsiarovana an'ilay tenin'ny tompo, ary tsy vaovao ange le nitenenan'ny tompo hoe ny akohonan'ny olona ihany ny fahavalony. Jerontsika ange ny olombelona samy olombelona ihany no mifandripaka, mifangalatra, mifamono, vola kely tsy tohinina akory, de rentsika reny hoe amin'n'ny olona ny namany reny. Naona hoe ny fahavalontsika zany dia ireo ankohonantsika ihany no ampiasain'ny fanahy ratsy ka tsy mahatsiaro tsony, fa havany ty olona akaiky azy ty, olona irairaha aminy ity, fa efa tafiditra ao anatiny ny fanahan'ilay fahavalo. Eto amin'ny 15 sy ny 15 ry havana, dia amafisiny ny mpanao salamo, amafisiny tsara izay efa voalaza ndray, ary amin'ny salamo 150, ny 17, zao no lazainy eo amin'ny 17 salamo 150 hoe amin'ny anaran'ny tompo, na dia isy arivo aza
lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina ny ratsy fanahy. Marina io ry havana, marina io, ary maro no efa nahita izany. Tena raha mino ny eo anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sy manaiky dia tsarovy fa tsy mandainga Andriamanitra. Olona marobe no efa niaina sy nahazo traikefa, nahazo experience tamin'io teny atolotr'Andriamanitra tsika anio io koa, hoe na dia sy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo ankavananao, tsy hatra aminao zany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny amalina na ratsy fanahy. Ao ry Davida, ao ry Ezekia. Mbola tsy ela no nandrenesantsika momba ny Ezekia hoe tompo ny teny hoe tsy anareo niady mantsy ny Ezekia sy ny zanak'Israely fa ay, ka dia indray alina monja no nahafatesan'ny olona 185 000 avy any amin'ny fanjakan'ny Asiria. Io koa no mbola ampahirezan'Andriamanitra anao amin'io hoe tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao. Daniel, tsarotsika angamba reny ambaratonga ny zavatra, natsipo tany antavaky ny liona ary natsipo tao anaty lafaoro misy afony rehetra. Zany nampiasaina tamin'ny Daniel avokoa satria ninon'Andriamanitra ray izy ka dia no heverina fa azo atao sy ampahoriana amin'izany. Ary zay no hitokisantsika hoy ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe tsy mamela ny anarany ho afa-baraka Andriamanitra, ary ny anjely n'isan-tsokajiny, ny anjely n'isan-tsokajiny hoy izy dia miasa ho an'ny vahoaka izay mino azy noho izany. Ary zay no mahatonga ny hoe ilaina ny fahatokitsika, ilaina ny fiheterantsika amin'Andriamanitra, fa tsy hamela ny anarany izay hitokitsika ho afa-baraka mihitsy izy. Ary amin'izay indrindra no ampiasany ny fahefany anarahany ny anjeliny zay anatanteraka ny fomba fiasany iarovana anao, iarovana antsika ao anatrehiny na misy aza ny zavatsarotra sy manahirana. Dia manome antsika ny fehiny izay rehetra tiany ampahafantarina sy ampahatsehivina ny salamo. Manome ny fehiny izy manao hoe Andriamanitra tsy toa dia. Ary mahafinaritra mihitsy ny mahita an'ilay fomba itenenany azy ho isika hoe affirmativement. Andriamanitra tsy toa dia hiaro anao amin'ny ratsy rehetra na mivoaka na miditra. Ary le ataony hoe mandrakizay ny dikan'io ry havana dia ny hoe tsy misy fetra izany fiarovany ianao zany. Tsy misy fetra izany. Raha tsy hoe isika no ametrany zany, fa afaka mametrany zany koa tsika rehefa tsy manaiky, rehefa tsy matoky, rehefa mangatsika amin'ny finoana ka manalavitra an'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia izy mihitsy no efa nametraka n'izao fanamby zao hoe izaho no Jehova ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasokotra. Zany dia tena mampahatoky antsika mihitsy hoe io Andriamanitra io dia tsy hanala-baraka ny tenany noviana amin'ny famelana ny zanany, ny vahoakany mba handairany fahavoazana. Ry kristianina malala, ry vahoakany ny fanjakan'Andriamanitra miandrandra famonjena amin'izao fotoana izao, miray feo amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay tena nahatoky azy, miray feo aminy koa aho ka miteny aminao koa ho famaranana izay voalaza teo rehetra izay hoe tian'Andriamanitra ianao. Ary dia izao ilay feo iraisako aminy ka anomezany toky sy fampanantenana ho anao hoe raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izy zay tsy niaro ny zanany lahy tokana fa natolo ny hamonjy antsika izy, dia omeny antsika maimaim-paona koa miaraka aminy ny zavatra rehetra. Romanina 9:7 sy ny 10:2. Ho aminareo rehetra ny Tompo ary ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Dieu
rentsika teo ry fiangonana malala, rentsika teo ny fikasan'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra dia nanantsika toky sy fanantenana ho azy, na dia ao aza ny toe-javatra manodidina antsika, na dia ao aza reny zava-manahirana ny saintsika mandinika azy ka mahareraka ny fon'ny olona rehetra ireny. Ankehitriny tonga amin'ny vanim-potoana isika mba anatonantsika ny Tompo ary anadiovantsika ny heritrerintsika eto anatrehany ka azahoany mamindra fo sy mamela heloka antsika. Ary ankehitriny dia tonga amin'izany fiombonana izany isika ka ny hira fa 370 no ataontsika ao aorianany izany no toy ny vavaka izay ataontsika. 370 no ataontsika ao aorianany izany, aoka hivavaka isika rehetra ry havana. Andriamanitra raitsi-to, Andriamanitra mpamindra fo tokoa ianao, ka dia tonga eto anoloanao zahay, manetry tena eto anatrehanao, miaiky izay rehetra mety ho fahadosoanay sy ny fahotanay, tsy niaino ary tsy natoko izay nolazainao taminay. Noho izany, tsy nanome voninahitra tokony ho anao zahay, ary nandika n'izay lalàna sy ny sitraponao masina tokoa. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao mihoatra ny zavatra rehetra zahay, anika tsy mitoetra ao anatinay ny fanantenana avy aminao. Rendrika tao anatin'ny fakapanahy ary ny fahotana izay tokony nankahalaina no nanjary nankamamina ary sahanay natao teo imasonao. Ry Andriamanitra ray ny famindram-po mifona aminao zahay, miaiky zahay fa efa nanao tsinotsinona ny teny fikasanao, efa nanao tsinotsinona ny famindram-ponao, anika na ny fanantenana tokony hamelombelona anay aza manjary fahakiviana sy fitanisana ny fahoriana ny mameno ny fonay. Avao izay ary Jesosy Kristy Tompo, avao izay ty anatinay ny fanahinay, mba ho vonoka hanompo anao amin'ny fanantenana sy ny fitiavana. Maniry koa zahay raha maniry Andriamanitra raha eo, ny anehoanao ny voninahitra ao amin'ny fiainanay, ary dia mba hiantrao izay rehetra meky ny fahotany, avereno Tompo izay tena mibebaka tokoa, ka hikatsaka ny fanjakanao mba hitany fifaliana mandrakariva. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany. Amen. 3:7 no ataontsika ho fiaikan-kelo.
ry havana araka ny fantatsika mandrakare vary zany ny soratra masina fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoko sy marin'Andriamanitra ka mamela ny elontsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany tiantsika ny tompo ary tsy mitarehitrehitra izy dia hiara-hitsangana indray isika rehetra ka handray izao teny famelan-keloka atolotry ny tompo atsika izao ary aorian'izany dia ny hira 3:5 ny 9:7 no iombonantsika. Hoy ny tompo aminao, hoy ny tompo aminao ry havana, satria izaho no niraikitany fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Iantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy hanome voninahitra azy aho, hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina miderahany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ho antsika izay mibebaka marina dia andeha hiombona amin'ny fanekam-pinoana laharana 4 araka ny liturjia antsika isika. Fanekam-pinoana laharana 4 ny iombonantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao, sy araka ny teniny Andrea hoe efa nahita ny Mesia izahay, sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe Raby ô, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely, sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo zao, sy araka ny teniny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Mahazo toerana ry havana. Araka ny fantatsika rehetra dia ny alahady farany amin'ny volana tahaka izao no iombonantsika amin'ireo havana izay nanory tokantrano, fitsingerenana ny taona na ny fotoana na ny daty ny orenana izany tokantrano zany na nanorenana izany tokantrano zany, ary koa izay fotoana atserovana ny andro
na ny daty na ny fotoana na aterahana ary de iombona amin'izany isika rehetra ho anareo izay nahatsiaro an'Andriamanitra indray tamin'ity volana novambra ity noho ny fitsingerenana zany fotoana sarobidiny iorenan'ny tokantrano zany dia maniry soa anareo ary miarahaba anareo manokana mahatsiaro izao fotoana izao miombona isika rehetra zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiombona antsika amin'ny fiangonana ka miarahaba ary mirary soa ho anareo mba ho trahatra izay ela indrindra ao amin'ny tokantrano ary dia ho marina tokoa ny fanarentsika tany am-piandohana hoe aina neny vetra ny tenin'Andriamanitra izay atolotra ho anareo ary nomeny ho anareo nanoro tokantrano dia arak'izay hita ao amin'ny Isaia 4:15 Isaia 4:15 ny andininy 10 eo no anjara anareo amin'ity anio ty ary mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa na de hifindra aza ny tendrombohitra ary na de hietsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famonram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako. Zany ry havana no teny nomen'ny tompo antsika amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia fa zava-dehibe na de hisy aza ny fiovan'ny tontolo iainana ka miteraka fahatahorana sy fangorohorona dia tsotra ny tenin'ny tompo aminao satria tsy Andriamanitra voafetra izy fa Andriamanitra mahatoky amin'ny teniny rehetra ka miteny hoe tsy hiala aminao ny famoram-pony ary tsy hitsoaka aminareo ny faneken'ny fihavanany. Mahatoky izy indrindra ho antsika izay mahatoky azy dia anehoan'Andriamanitra ny fitahiny hatrany ange ny tokantranonareo ho azy ny voninahitra ary eo antsika rehetra indray zay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana dia miarahaba antsika ihany koa joyeux anniversaire ary dia ho tratra izay ela indrindra amin'ny fiarahana amin'ny tompo amin'ny fanompoana ny tompo ny tenin'Andriamanitra kosa izay atolotra anareo dia ilay teny fiain'ny fahasoavana ihany koa ao amin'ny Isaia ihany fa Isaia 4:7 kosa ka ny andininy 4 ho anao izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana ny voalohany ka hatramin'ny 30 novambra dia hoy ny tompo aminao ry havana na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo dia izaho ihany no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Amen. Isaia 4:7 io ny andininy 4 mba ho tsarovanareo mandritra nyity taona ho diavina ity indray hiatrehantsika n'izany fitahian'Andriamanitra zay mahagagy zany ka mamelona ny fanantenantsika hoe na dia mandra-pahantotrareo aza dia tsy miova aho ary mandra-pahafotsy ny volonareo aza dia izaho no isahirana mitondra anareo. Izaho no nanao iny tompo ka izaho ihany no hitrotro, eny izaho no hitondra sy hanafaka. Dia mifamatotra tsara amin'ilay teny famelan-keloka natolotry ny tompo antsika teo aloha teo zany ry havana izany teny ho anareo zany. Ho antsika rehetra kosa ndeha isika iombona amin'ny hira fanampiny 420 hira fanampiny 420 ataontsika ny andininy rehetra ary dia hivavaka ho anareo isika ao aoriany zany.
ry Andriamanitra tsy toa sy mandrakizay eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, no iombonanay rehetra, mpiombonao amin'ny fiangonanao, iray vavahady, iray fanjakana, iray fonenana. Ao aminao Jesosy Kristy Tompo. Mivavaka aminao zahay, ho an'ireo nahatratra ny tsingerin-taona tamin'ity volana novambra ity, na dia ireo izay tsy ao anatin'izany aza, kanefa notahinao, fa afaka miara-paly amin'izy ireo, afaka miara-miombom-bavaka amin'izy ireo. Mivavaka aminao zahay ho an'ireo zay nanoro-tokantrano, mivavaka aminao zahay ho an'ireo zay nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahana. Ry Andriamanitra tsy toa, ianao Jesosy Kristy, lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, no efa nanome ny teny fikasanao avy amin'ny alalan'ny teninao zay nomenanay avy araka ny tandrefianay teo, fa dia ho tanteraka aminay tokoa ane ireny teninao reny, ahatonga ny fiasan'ny fivavaky ny marina ahery indrindra, ka na dia ao aza ny zavatsarotra isan-karazany eo amin'ny fiainanay andavanandro, na dia ao aza ny aretina sy ny rofo samy hafa zay pahazo ny maha olombelona. Jesosy Kristy Tompo, atao fitsapanay, fa ny maha olombelona tsy afa-miala amin'izany zahay ka manjary malemy ny nofinay, saingy kosa ianao zay efa nandray anay ho zanakao, dia ianao no hitahiry anay, ianao no hatateraka ny teninao aminay, ka haharitra tokoa amin'izany teninao zany zahay, ary anana fanantenana sy toky fa ny asanay, ny hoavinay, ny fanantenanay dia apetrakay eo aminao Jesosy Kristy, ka ianao no aneo ny voninahitrao amin'ny teny sy ny asa rehetra. Misaotra indrindra mpamonjy eo, fa amin'ny anaranao no ivavahanay ho an'ireo havanay ireo. Amen. Ankehitriny dia tonga amin'ny fotoana zay anatazana ny rakitra ho toy ny fanatitra atolotra n'Andriamanitra ray isika rehetra. Ny hira 5telopolo ny 15 no ataontsika amin'izany, ary dia atolotritsika amin'ny hira fanolorantsika ny fanatitra na ny rakitra izany. Tonga amin'ny famaranana izao fanompom-pavahana zao sika riavana. Ny hira 577 no ataontsika alohan'ny tsodrano, ndiny voalohany sy faharoa ary fahatelo, dia atolotra ny tsodrano, ary ny antema 5 no ataontsika aorianan'ny tsodrano. Hira 577 alohan'ny tsodrano, ary ny antema 5 no aorianan'ny tsodrano.
ho tanteraka aminareo anenitsotrano izay atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy Kristy tompontsika ho ampiandrondro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy eny ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra ka hiasa ao anatinareo, anao izay sitrapony izay aminareo izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny tompo. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Bonne soirée ry havana, bonne semaine. Dia eo na amin'ny tompo indray isika raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny heriny toy izao, ary dia ho hitantsika araka izany ny fandaminana samy hafa izay efa horentsika, ho voaraintsika amin'ny alalan'ny serasera. Ho aminareo rehetra ny tompo.
fitelny fa samy noinao tsy ray fiodirana fa samy zany